Zeny amin'iny fa nanatanteraka fihaonana tamin'ny mpanao gazety ny atoko Tamami. Nandritra izany no nilazany ity atoko ity ny toeran'izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena. Nitsipaka ny fanendrena amin'ny praministra vaovao ny Jenerali Ravelonarivo ny antoko tanora malagasy Joro na Tamami. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana amin'ny fanendrena hoy ny filohan'ny antoko Samiary Florio. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fombafomba nanendrena an'izany PM zany. Ka dia mitsipaka marindrano ny zany ny Tamami satria ny fitondrana dia mametraka ny hoe fanjakana tandalana. Ny fanjakana tandalana nefa rehefa nizoina hatramin'ny ipetrahan'izao akatana repoblika zao dia tsy fambatorana no miseho satria le fanjakana ametraka ny fanjakana tandalana indray no maniraka ny mpanao lalàna mandika lalàna. Iverinay zany fa ny fanapakevitra fandrasinay hatramin'izay zay fomba nitsipahana ny Andriamatoa Coly Roger premier ministre voatendra dia mbola mitovy amin'izay ihany koa ny fitsipahanay ny premier ministre amin'izao fotoana zao. Nitaiky ihany koa ny fandrevan'ny antenimieram-pirenena ny antoko Tamami. Izay dia mihevitra fa raha mbola io parlementaire iainantsika amin'izao dia hoentintsika makaiza ty firenena ty satria le mpanao lalàna maefa izy indray zao no mandika lalàna aminay zany dia tsy misy afa-tsy ny fandravanan'io parlementaire io ka angatanay ny ametrahana ny assemblée constituante. Mipetraka amin'ny toeram-panohitra ny fitondrana ny antoko Tamami. Ity antoko ity izay anisan'ny efa nanao fanambarana ho mpanohitra teny anivon'ny ministeran'ny ato tany.